fa mbola makasika izay taranja bola lavalava izay ihany makasika ny Maquis de Madagascar izy ity nahazo fitaovana avy amin'ireo malala-tanana izay isan'ny atao hoe tsy nanadino ny ekipa pirenena malagasy ireo mpilalao fahiny tao amin'ny ekipan'ny Stade Olympique de Lemirna izay ny fianakaviany moa no nanolotra izany fitaovana izany fianakaviany tompokla Martin moa zany izay anisan'ny hoe mpilalao tao anatin'ny Stade Olympique de Lemirna fahiny zany tany amin'ny taona 1770 tany ka dia izao nahatsiaro ny ekipa pirenena malagasy izao tanterahana anizoma teo teny amin'ny tranom-bongo Tanjombato ny fanomezana ireto fitaovana ireto. Maillot, short, faux bas miisa 3 sy baolina marika Webelis anankiroa no natolotra ny malagasy rugby teny amin'ny tranom-bongo Tanjombato ny zoma atoandro teo mba isaloran'ny Maquis de Madagascar amin'ny faninanana izay hatrehany. Avy amin'ny fianakaviany tompokla Martin izay mpilalao fahiny tao amin'ny Stade Olympique de Lemirna no nanome ireto fitaovana ireto. Nambaran'ny fianakaviana fa efa taranaka mpanao rugby izy ireo ka na any ampitan-dranomasina aza no mipetraka dia tsy manadino ny baolina lavalava eto Madagasikara. Andriamatora Kotomalala Marcel filohan'ny malagasy rugby moa no nisolitena ny mpilalao rugby nandray ireto fitaovana ireto. Zava-dehibe tokoa zao zavatra io ary sofianatra ozytsika gasy ary tokony ho ataotsika rehetrarehetra izay mahita fa ilaina ny fanampiana ny tsy fandraisana andraikitra ary fandraisana tanan'ny olona rehetrarehetra zany entina hampandroso ny rugby eto Madagasikara satria raha ny tantara araka ny voalaza teo zany mpilalao efa tamin'ny taona 1926-27 zany hoe efa 7 taona lasa zany efa 50 taona lasa zany tamin'ny vonin'etombohan'ny nidiran'ny lalao rugby eto Madagasikara no efa nilalao tao amin'ny stade ny raindry zareo mbola amin'izao fotoana izao mahita fa tokony hifanampy tokony hifandray tanana mba hoentina hampandroso ny lalao rugby malagasy. Tompomarika amin'ny nahazona izao fitaovana izao Andriamatora Kototraova Honore avy eo amin'ny RSS izay efa mpanohana ny fanatanjahantena hatramin'izay indrindra teo amin'ny sehatry ny baolina kitra no nahafantaran'ny maro azy.